Maro ireo zava-bita nandritra ny taona 2024 hatramin'ny 2024 tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Mbola ao ihany koa ireo vina 2024 izay hita fiditra indrindra anatin'ny fanatanterana ny velorano fahasivy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasika ny fahafitanterana ara-tsakafo ny Malagasy. Paikady maro ary no entin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ireo fandaharana asa sy tetikasa eo ambany fiahiny anatanterana izany. Eo ny fanamboarana sy fanavaozana fotodrafitrasa ara-pambolena, ny fampitomboana ny velaran-tany ambolena sy voatondraka, ny tohana ara-teknika sy fizarana ana-pamokarana ary fitaovana ho an'ny mpamokatra, ny fanamorana ny fahazoana lalam-barotra sy fiara-miasa amin'ireo mpandrahara, ny fampiofanana ireo tanora ho mpandrahara matianina, ny fizarana biby fiompy, ny fanaramaso ny fahasalaman'izy ireny ary ny sakafony sy ny sisa maro. Koa indroary atolotra anareo indray ny makasika izany ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Eo amin'ny sehatry ny fambolena, lemaka voatondraka dia 770 hektara ny velaran-tany vaovao no hatsariana, 770 hektara no nasipanavaozana. Fanorenana sy fotodrafitrasa kosa dia trano iray fanangonam-bokatra no naorina, iray toeram-piofanana filamatra, ny iray fitoerana fampitomboana rentately, ny 5 fotodrafitrasa ho an'ny fiompiana, ny 2 trano fitehirizam-bokatra ary ny iray trano ben'ny tantsaha-mpamokatra rezionaly. Nisy ny fizarana ana-pamokarana masombolo vary, masombolo katsaka, ny cuma, ny tao sy ny zanakazo, toy ny ovy, ny lavanila, ny litchi, ny kakao, ny kafe, ny jorofo, ny kanelina, ny dipoavatra. Toy ihany koa nisy ny volianana, nisy ny fizarana zezika mineraly sy ny organika. Nisy ihany koa ny fizarana fitaovam-pamokarana manodidina ny 5,000 teo amin'ny fitaovam-pamokarana madinika. Nisy ny fampiofanana tanora ka tanora 150 tonga mpandrahara ara-pamokarana ary tanora 30. 30 kosa ny tantsaha ary 170 ny mpiompy. Teo amin'ny ady amin'ny valala dia velaran-tany 570 hektara no vita famendrehana fanafody. Ary teo amin'ny ady tamin'ny olitra lesionera kosa dia nanodidina ny 9,000 hektara ny velaran-tany vita famendrehana fanafody ihany koa. Ireto ary ny voka-bary nandritra izay fotoana izay tao amin'ny faritra Atsinanana. Eo amin'ny sehatry ny fiompiana dia nisy ny fizarana zanaka biby fiompy, teo amin'ny zanaka kosa ny zanaka kisoa, nisy ihany koa ny fizarana trano tantely nanodidina ny 700. Teo amin'ny fahasalaman'ny biby dia roetsy mahery ireo biby vita vaksiny teo amin'ny kisoa, ny omby, ny ondry amanosy, ny akoho-mamborona ary ny alika sy ny saka. Ary iray tsy mahery kosa ny biby voahala katsetsitra. Teo amin'ny lalana dia 520 kilometatra no nasipanavaozana tao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Eo amin'ny vina ho an'ity taona 2024 ity kosa dia misy ny fanatanterahana ireo fandaharana asa nasionaly 4 lehibe dia ny titre vert, ny fanajariana sy fanavaozana ny lemaka voatondraka, fizarana ana-pamokarana sy ny fitaovana ary ny fanaovana ny voly haninkotrana. Ho an'ny GZ Prada kosa dia hisy ny fanavaozana tety androm-pambolena rezionaly miisa 5, fanapariana vaovao amin'ny radio ao an-toerana miisa 2, fanofanana momba ny fambolena mifanaraka amin'ny toetrandro, fizarana sy fanatsarana amin'ny paikady fampaharetana, fametrahana sy famaritana ireo toerana vaovao, fametrahana sasekoly momba ny toetrandro, fampiofana vaovao sy mpanaramaso, farmer business school amin'ny fanodinana, fampiofana cooperative business school amin'ny fanodinana ihany koa ary fanofanana ireo mpanohana na mpanaraji amin'ny fandraharahana. Misy ihany koa ny fijerena ny famarotana ny vokatra hiditra eo amin'ny tsena amin'ny fandraharahana ara-pamokarana. Misy ny fampiroporopoana ny modely amin'ny fandraharahana eny anivon'ny CCI. Ho an'ny tetikasa purpa dia misy ny fizarana masombolo vary, ny zezika NPK, ny zezika organika ho an'ny mpisitraka miisa 320 sy 700. Ho an'ny fandaharana asa defi eo amin'ny sehatry ny fambolena dia 770 hektara ny lemaka voatondraka ho asipanavaozana. Isy ihany koa ny fizarana ana-pamokarana
masomboly vary izanaka kafe sy poanoara hozaraina amin'ny sasekoly. Isany koa ny fizarana zezika mineraly sy ny zezika organika. Izy ny fampiofanana anireny vondron'ny mpamokatra masomboly iarahana miasa ary ny mpanentana ara-pamokarana idina antsehatra. Eo amin'ny sasekoly dia 920 ny sasekoly vary ho apetraka, 220 ny sasekoly kafe fambolena vaovao apetraka ary 220 ny sasekoly fanapahana kafe ho apetraka. Eo amin'ny fanodinana ny kafe dia 10 taona ny kafe ho voahodina eo anivon'ny trano fanodinana kafe. Eo amin'ny fiompiana dia 430 sasekoly fiompiana tantely ho apetraka ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Eo amin'ny tetikasa prosara dia nisy ny fampiofanana amin'ny sehatra ny sakafo sy ny fahadiovana, fanofanana ireo pazy tombontsoa ihany koa amin'ny sehatra ny fambolena saripady amin'ny sakafo, eo ihany koa ny agroekôlôjika ary ny teknika fanodinana amin'ny alalan'ny sasekoly. Isy ny fizarana masomboly sy fitaovam-pamokarana madinika ary isy ny fampiofanana eny amin'ny sasekoly mahakasika ny teknika fitehirizana sakafo be otrikaina. Isy ihany koa ny fanofanana ireo pazy tombontsoa amin'ny fitantanana ara-bola ary fanohanana n'ireo vehivavy amin'ny famoronana sy fampiofanana amin'ny fidiram-bola vaovao.